tahaka nefa fanao ny isaky ny famaranana ny taom-pianarana kosa dia nisy nietsika saloindy nanehoany ireo tanora manaraka fiofanana momba ny dy eo anivony Mirza ny talentany izy ireo androany teny amin'ny IKM antsa vola teny antoerana moy ravakarandriamanalina sy mamy Rasamuely. Famoronana ny asan'ny ireto tanora ireto nandritra ny taom-pianarana nianaran'izy ireo dy no aseho atsehatra mandritra ny hetsika saloindy hetsika izay efa fanao ny sekoly Mirza isaky ny famaranana ny taom-pianarana izay manomboka ny volana jolay ary ny farany ny volana May. Ny sekoly Mirza mampianatra danse en couple izahay sady mampianatra base malagasy ihany koa. Ny faharetana amin'ny maha-sekoly azy dia misy taom-pianarana zany mandritry ny taona anankiray zany année scolaire amin'ny manomboka volana juillet hatramin'ny volana May. Mivory fifankatiavana sy ny firaisan-kina amin'ny alalan'ny dimy Mirza izay mizara ny fahaiza-manaon'izy ireo amin'ny tanora. Voalohany indrindra izahay mbola tsy tena miditra amin'ny resaka concours fa ny tanjon'ny sekoly Mirza zany dia mivoy amin'ny resaka fifankatiavana, firaisan-kina, fifanajana. Dia le danse zany no akora entinay ampitana an'ilay izy satria amin'izao zany efa malaza le dia tian'ny olona hitanay hoe mora ampitana an'ilay izy kokoa. Tanora manomboka eo amin'ny 17 taona no miakatra ny raisin'ny sekoly manaraka fampianarana momba ny dy izay ankoatra ny tombotsoa entina amin'ny fahasalamana dia fanabeazana ihany koa ho an'ny tanora. Dia eto anatin'ny fanadihadiana iray iny koa ary no isarantsika indray amin'izao alina izao hisorana sankasitrano ianao nanaraka ny fampaharam-baovao hatramin'ny farany aza misaraka hatrany fahitalavitra matv orinan'izao dia tolotra ho anao ny fandaharana mahenika dia mirary alina finaritra ho antsika tsiraray avy miaraka ny fahitalavitra matv hatrany mandrapitoana indray toko.